Rajo RAJAONARIVELO tety orinasa maromaro, avy eo niditra tao amin'ny fanjakana, rehefa avy eo dia niasa tamina ONG, avy eo niditra tamin'ny sehatry ny fandraharana, ny fandrosoana eto Madagascar dia azo atao tsara raha ohatra ka tena miainga amin'ny zava-misy tsika, fa tsy miainga amina zavatra notenenin'olona avy any ivelany. Taty aoriana rehefa nivoaka ny intelligence artificielle tao anatin'ny fotoana fohy tena fohy, nahafahako namoaka boky anankiray. Firy le fotoana fohy teneninao? Herinandro. Firy page le boky? Raha le boky intelligence artificielle nisoratako izay, le Madagascar en 0, 300 pages. Za nianatra marketing, communication, nandritry ny efa-taona, fa raha ny fahalalana nananako izany nivoaka amin'ny université, sy ny fahafahako mampiatra an'iny fahalalana iny, dia raha ankizy 10 taona mampiasa TikTok androany, dia avy 10 ny fahalalana anazy noho ny za tamin'izany fotoana izany. Inona zany ny asa tena ho atahorantsika ho foana tanteraka noho ny tsy fatsy? Ny asa rehetrarehetra dia atahorana ho foana daholo. Ny fotoana fotsiny mihamaritra anazy. Ary rehefa tena mieritreritra ary na tsisy asa intsony ary moa, inona ny olana? Tena blocage ve zay ao an-tsaintsika? Tonga soa eto amin'ny AOTRA, androantsika dia faly mandray vahiny anankiray. Izy namorona ny société antsoina hoe 43 ary cofondateur ny société Manova. Société Manova io dia eo ambadikin'le marque anankiray antsoina hoe kartiny.ng, tafiditra ao ihany koa ny ticket place ary mozika. Izany hoe zareo mitsanjaka ny ao anatin'ny tontolon'ny site web sy ny internet iray manontolo io. Izy directeur marketing et commercial par intérim an'io société koa hoe antsoina hoe Nextop, ary actif ao anatina développement sy édition d'application amin'ny alalana IA, intelligence artificielle. Passionné izy amin'ny mombana intelligence artificielle ary ny philosophie ny fiainana dia hoe andao ny fiainana dia expérience tokony iainana. Falintsika mandray any Rajo RAJAONARIVELO eto amin'ny AOTRA androany. Rajo RAJAONARIVELO eto amin'ny fandaharana AOTRA hiresadresaka manodidina ny tontolon'ny intelligence artificielle sy izay voakasika manodidina izay rehetrarehetra haintsika androany. Miteny Rajo tamintsika nipreparer l'interview hoe ny fiainana dia expérience tokony iainana, amin'ny français moa zany le izy hoe la vie est une expérience à vivre. Inona no tena dikan'io raha jerentsika momba ny parcours ny Rajo manokana? Ohatra ny fiainan'ny olona rehetrarehetra amin'ny ankapobeny, raha ny finoako, betsaka ny zavatra iainana, ao ny tsotra, ao ny sarotra, ao ny mora, misy ny olana, misy ny mahafinaritra, misy ny tsy mahafinaritra, dia izay rehetrarehetra izay iainana, indraindray na le zavatra sarotra ary iainana ihany koa, iainana foana, ahafahana maka lesona mazava ho azy, ary indrindra koa ahafahana mahita hoe ahoana ny tokony atao no avy. Roa amby roapolo taona ianao niaina tao anatin'ny tontolo professionnel, niaina ianao nandalo tamina société tsotra, nandalo tamina orinasa efa lehibe multinationale, ary indrindra koa nandalo tamina ONG. Dia inona zavatra nianaranao momba ny olombelona tao anatin'izay environnement rehetra nilalovanao izay? Ny zavatra tena hitambaran'ny olona ao anatin'izay sehatra maro samihafa izay, dia ny zavatra tena tsapako dia hoe io olona io rehefa hitany ny motivation, hitany ny zavatra tiany, hitany ny zavatra mahafinaritra azy, ka ao anatin'ny tontolon'ny asa afaka omena an'izay izy, dia vitany daholo ny zavatra rehetrarehetra, ary tena ataony tsara, tena ataony amin'ny fo. Misy indraindray miteny hoe management laxiste, fa ho anahy ny management idéal dia management tsy mila anahy akory, fa ny amin'ny voalohany ihany angamba hoe inona ny orientation, inona ny tanjona, ho aiza ny tiantsika aleha, ka vitany mametraka organisation sy mametraka an'izay hoe ahoana ny ahafahan'ny tsirairay manana ny mahatratra ny motivation dia tokony mandeha ho azy. Iza moa zany Rajo RAJAONARIVELO amin'izao inona daholo ny zavatra ataonao izao? Rajo RAJAONARIVELO manan-janaka 3, efa manomboka lehibehibe. Ankoatran'izay niasa tao anatin'ny sehatra maromaro araka ilay voalaza teo, sehatra tsy miankina nandritra ny fotoana naharitra, nitety orinasa maromaro, avy eo niditra tao amin'ny fanjakana,
niasa tao ministeran'ny tanora sy ny alavoly. Rehefa avy eo de niasa tamina ONG international anankiray eto Madagascar eto izy niasa ihany koa. De avy eo niditra tamin'ny sehatry ny fandraharana. Azo lazaina hoe par hasard ihany satria ONG no saika ho atsangako. Fa tafiditra tao anatiny ireny fotoanan'ny Covid ireny de somary sarotsarotra. Dia fanena tamina namana anankiray de nanapa-kevitra izahay ny hanangana orinasa manofa tamin'izany fotoana izany. Taty Orindrina de nanangana ihany koa ny orinasa antsoina hoe 43 tamin'ny 2024 izany hoe roa taona latsaka kely eo izay. Ankoatr'izay de nanomboka fotoana fohifohy de manomboka mahatsapa ny mahazava-dehibe ny intelligence artificielle. Hitako hoe tokony tsy salasala tsika hampiasa an'io zavatra io ary anisan'ny tanjoko amin'izao fotoana izao no hiezaka ny hanazava arak'izay zavatra fantatro mazava hoazy sy hanaparitaka. Andresy lahatra ny ankamaroan'ny malagasy fa tokony ho ampiasaintsika amin'ny zavatra ataontsika andavanandro ny intelligence artificielle mba ahafahantsika manao zavatra aingafaingana koa, zavatra tsaratsara koa, zavatra betsaka. Miverina kely tany amin'ny fitomboanao alohan'ny hidirantsika lalandalina momba an'izay IA zay satria izay moa no tena voatoatin-dresakantsika androany. Fa tiako fantarina kokoa le olombelona ao ambadika le lalana rehetra nizoronao sy le zavatra nitantarainao teo miasanao ankehitriny moa izany. Ny fazako anao nanomboka tao anatin'ny tontolon'ny communication ianao. De tamin'ny chargé de communication niasanao tamin'izany. De nisy zavatra noentiny io ve ny fomba fiasanao ankehitriny sy fomba fitantananao olona io première expérience anao io? Misy betsaka mihitsy. Misy betsaka niasa tao amin'ny Blue Line tamin'izany fotoana izany. Tany amin'ny taona 3 sy 4 arivo tany. 2 sy 4 arivo marimarina koa. Tamin'izany fotoana de vao vita fianarana. Nanomboka niditra teo amin'ny sehatry ny asa. Tsy de nifanaraka loatra zahay sy ny DGN Blue Line tamin'izany fotoana. Satria zany eritreritra hoe tena mety ny zavatra ataoko fa izy no tsy mety faly. Rehefa niala tao vao nahatsapa hoe ny zavatra nataoko kay no tsy nety. Zay no nahatonga azy tsy faly. Zany hoe nieritreritra fotsiny tao an-tsaiko hoe satria za avy nianatra tamina sekoly anankiray azo lazaina hoe anisan'ny malaza eto Madagascar atao amin'izay de vita amin'izay le zavatra tokony ataoko. Zany hoe zay zany nieritreretiko fa manome garantie ny asa ataoko rehefa avy eo. Tsy izay nefa ny zavatra nitranga fa arak'ilay noteneniko teo. Ny eritreritro sy ny zavatra nisy tena nifanalavitra. De nanomboka teo nanomboka nahatsapa hoe mila fantatro fa mety ny zavatra ataoko ary indrindrandrindra raha manao zavatra ho ana orinasa de ny dikan'izay ho an'olona. Ho an'ny olona mpiara-miasa voalohany indrindra ary ho an'ny olona aty ivelany indrindra communication no resaka. Tsy maintsy ihany koa tsapan'le olona iantefana zany hoe le cible ny zavatra ataoko na le client ny zavatra ataoko fa mety aminy mamaly ny zavatra ilainy ny asa zay ataoko. Inona ny zavatra hitan'le mpampiasanao hoe tena tsy nety zany? Tsy ny zavatra eritreretintsika no important fa ny zavatra tadiavin'ny olona. De ohatr'izay tamin'izay fotoana izay tsy le zavatra tadiavin'ilay mpampiasa anahy no niezahako nomena anazy fa zay zavatra eritreretiko fa nety. De mazava ho azy tsy nahafaly azy, tsy nahafa-po azy zay zavatra izay. Fa nefa ve ianao nahatsapa hoe le zavatra nataonao tena nitondra soa kokoa mihoatra n'le zavatra nangatan'le mpampiasa anao? Eo indrindra amafisiko le zavatra noteneniko teo. Misy ny zavatra eritreretintsika fa mety, misy ny zavatra ilain'ny olona. Ka raha misehatra isika ao anatin'ny tontolo hoe manome zavatra ho an'olona de n'inona eritreretintsika fa mety na tsara rehefa tsy izay no tadiavin'ny olona de mitovy amin'ny tsisy dikany ihany zay zavatra izay. Atao hoe le valeur nomena an'le olona zay no indrindra. Raha atao anatin'ny carrière-nao amin'ireo zavatra rehetra nataonao teo, iza no hitanao fa tena tsara? Na nianaranao be indrindra zany? Izy rehetra samy nahafahana nianatra zavatra daholo. Ny tena anisany nahafinaritra anahy mazava ho azy de tao amin'ny tontolon'ny ONG satria nahafahako nitety any Madagascar, nahitako ny lafy valon'ny Madagascar
nahafahako mifanerasera tamina malagasy be dia be, nahafahako nahafantatra ny zava-misy marina eto Madagasikara sy ny fiainan'ny olona isan'andro. Samihafa ny fiainan'ny olona hitantsika aty amin'ny tambazotra serasera na amin'ny haino aman-jery sy ny tena fiainan'ny olona isan'andro. Ka raha hiezaka tsika hamaha ny olan'ny olona ka tsy mahafantatra ny fiainany isan'andro, miverina amin'ny resaka hatrehany, dia tsy dia tena asian'ny olona valeurany loatra izay zavatra izay. Betsaka tao anatin'ny asa tamin'izany fotoana izany indrindra eritreretina aty Antananarivo, aty ambony latabatra hoe mety, fa rehefa alefa izy rehefa avy eo dia tsy voatery tena miantsaika mivantana any amin'ny olona. Izany akory tsy midika hoe ny zavatra natao rehetrarehetra dia tsy misy vokany. Fa betsaka ihany koa ireo zavatra noeritreretina fa mety kanefa tena rehefa nampiarina dia latsaka ilay vokatra na tena mifanipaka amin'ny zavatra filan'ny olona isan'andro. Aka ohatra iray nizara mostikera izay tamin'izany fotoana izany. Mino aho fa hatramin'izao ary mbola zarainy izay zavatra izay. Enga anie ka tsy ady amiko ny mpiara-miasa tamiko tamin'izany fotoana izany raha mitantara an'ity fa iny zavatra tsapako ary niresahako tamin'izany fotoana izany. Misy taona anankiray izay nizara mostikera maherin'ny 10 tapitrisa ho ana-ponina tamin'izany fotoana izany, mety mbola tany manodidina ny 5 tapitrisa. Tsy ny distrika rehetrarehetra teto Madagasikara nefa no nizarana an'izany ary anisan'izay Antananarivo izay tsy nizarana izay baibolina. Izany hoe raha tena isaina ny isan'ny olona dia mbola latsaka izay 5 tapitrisa izay. Ny dikan'izay olona roa dia mahazo mostikera anankiray atao anaty efitra anankiray. Raha mandeha tsika amin'ny faritra betsaka eto Madagasikara dia efitra iray no ipetrahan'olona 5 enina. Ny fomba ahoana moa izany no amekahany an'ireo mostikera ireo ao anatin'ny efitra anankiray izay. Mazava ho azy raha ihany no tafapetrany ao, ka raha olona enina izy dia mahazo anaky 5 izany, mahazo lay anaky 5. Lay moa ny fandikanany mostikera, lay anaky 3 azafady raha olona enina izy satria mizara roa. Ny iray apetrany dia ny roa izany mazava ho azy anaovany zavatra hafa. Dia anaovany inona? Anaovany fefina zaridaina, entiny miasa trondro sy ny sisa sy ny sisa. Dia rehefa avy eo tsika tezitra amin'ilay olona hoe lay omena anareo hiarovana anareo tena mitazomoka dia fa maninona ny ampiasaina areo amin'ny zavatra hafa? Tsy azony ampiasaina ao anatin'ny tranony ary ilay izy. Omena tsiny ve izy? Sady amin'izay zavatra nomena mamaim-poana. Azo lazaina hoe io zavatra niainanao niaraka tamin'ireo mponina eto Madagasikara ireo ve no tena anisan'ny tournant lehibe indrindra nanovanao tamin'ny fiainana? Anisany mazava ho azy. Izay revy nahafahako nahatsapa hoe ny fandrosoana eto Madagasikara dia azo atao tsara. Raha ohatra ka tena miainga amin'ny zava-misy tsika fa tsy miainga amina zavatra notenenin'olona avy any ivelany, avy any alavitra any, izay olona tsy mitovy, mety tsy diso ireo olona ireo fa ny tanjony tsy voatery hitovy amin'ny tanjony izay eritreretintsika ho apetraka. Dikan'izay tsika aloha no mila mametraka tsara mazava ny zavatra tiantsika ho atao, mametraka tsara mazava ny hoe amin'ny fomba ahoana ny ahafahantsika manao zavatra anankiray mifandraika amin'ny zava-misy sy amin'ny zavatra ilain'ny olona. Dia tao aorianan'izay inona nahatonga anao hoe aleo za tsy hijanona hiasa amina ONG intsony fa aleo ary hanangana orinasa amin'izay ary indrindra inona no olana tianao hoentina eto Madagasikara raha tamin'ny famoronana ireo orinasa ireo? Ny antony dia te hanana miteny vazaha hoe marge de manœuvre bebe kokoa. Satria mazava ho azy rehefa miasa amina ONG lehibe anankiray izay dia misy zavatra maromaro manodidina anazy, misy ny mpamatsy vola, misy ny zavatra maromaro. Ny dikan'izay manana ny tanjony ihany koa ireo olona ireo izay tsy voatery ahafahana mivalapatra loatra dia zavatra normalina be izany. Tao anatin'ilay resaka ONG ny anisan'ny tanjoko tamin'izany dia hoe ahoana ny ahafahantsika mampiasa ny teknolojia izay efa misy any ivelany, izay efa miparitaka ary izay azo raisina, accessible no teny vahiny, ampiarina eo amin'ny sehatry eo amin'ny tontolon'ny fampianarana, ny fahasalamana ary ny fikajiana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Dia rehefa namonina ny orinasa dia mbola nifandraika tamin'izay ihany ny tanjony ny manova. Any hoe ahoana ny ahafahana mampiasa ny teknolojia izay efa misy hanatsarana sy hanamorana ny fiainan'ny olona amin'ny andavanandro. Izay no mahatonga an'ireo vokatry ny orinasa manova ireo
ampiasain'ny olona amin'ny fiainana andavanandro amin'ny alalan'ny fampiasana teknolojia. Ny kartina ahafahana manafatra entana any amin'ny Amazon dia tonga eto Madagasikara, raisina amin'ireny antsoina hoe point relais ireny. Ny ticket place ahafahana mividy tapakila amina hetsika, tsy voatery mihetsika ao an-trano fa amin'ny alalan'ny finday. Ary ny mozika ihany koa ahafahana mihaino hira, tsy voatery mandeha mividy CD, kasety sy ny sisa fa amin'ny alalan'ny finday. Inona mahasamihafa ny manokatra orinasa momba ny teknolojia eto Madagasikara sy ny any an-dafy? Mazava ho azy na ohatra ary hoe araka ny teneniko teo hoe accessible ny teknolojia dia mila olona foana ihany aloha tsika hatreto. Dia ny olona ilaina dia ny olona afaka mivoatra satria teknolojia io dia tena mivoatra farak'izay haingana. Ka ny zavatra ianarana androany mety hiova afaka telo volana, afaka enim-bolana, afaka herintaona. Aorian'ny herintaona izy tena azo lazaina hoe tsy maintsy hiova ary tsy maintsy miezaka mianatra, miezaka ny mahafehy an'izay fivoarana izay. Satria marina fa eto Madagasikara tsika no misehatra amin'ny maha teknolojia izay, amin'ny maha internet no misehatra misy azy dia azo ampiasaina manerana an'izao tontolo izao. Izany hoe ny concurrent na ny mpifanandrina dia misy ihany koa manerana an'izao tontolo izao raha tsy handray afa-tsy mozika ohatra. Dia application na streaming no filaza azy dia efa betsaka no nisy tany ivelany mialohan'ny misy eto Madagasikara. Spotify, Deezer sy ny sisa sy ny sisa. Izany hoe ireny dia anisan'ny mpifanandrina amin'ny mozika. Ka raha ohatra zareo manana teknolojia izay ampiasany ihany ka mahavaha na mamaly ny olona eto Madagasikara ka tsy voafehy antsika eto Madagasikara dia mazava ho azy ho any amin'ny zareo ny olona fa tsy ho aty amin'ny mozika. Aiza ho aiza misy antsika amin'izao amin'io maturité digitale io efa manomboka ve mbola aty amin'ny fanombohana ve tsika sa efa arakaraka ihany sa efa tena avo mihoatra ny Afrika na mihoatra an'izao tontolo izao momba ny ara teknolojika eto amintsika? Raha ny eritreritro manokana dia tena mbola lavitra tsika. Vao tena manomboka, zara fa nanomboka. Nisy boky anankiray izay nosoratako tamin'ny herintaona Madagascar en zéro, izay no nataoko titrany essai sur l'intelligence artificielle. Niezahako namakafaka ny manodidina ny hoe arak'izay notenenina teo izay hoe hatraiza marina moa ny fampiasantsika ny teknolojia sy ny intelligence artificielle amin'izao fotoana izao raha oharina amin'ny any ankafa. Dia tena hita mibaribary fa tena mbola lavitra tsika. Marina fa raha mijery Netflix tsika zao ohatra dia misy recommandation anatiny ao. Ahafahan'ny intelligence artificielle miteny hoe ireto ny film mety mifanaraka amin'ny zavatra mety ho tianao. Ohatr'izay ihany koa ny mozika. Ny système de recommandation intelligence artificielle mitovy amin'ireny Netflix sy Spotify ireny koa ao anatiny ao. Fahaka ohatra anankiray dia ny fampiasan'ny olona any ivelany ohatra ny Google Maps na tout ce qui est GPS zany. Tsy azoko an-tsaina rehefa mankany ivelany hoe ohatrin'ny ahoana tsara moa zany nataon'ny olona any ivelany any Europe, any États-Unis sy ny sisa. Tamin'ny mbola tsy nisy GPS, tamin'ny mbola nampiasa carte. Ny carte tsy kely fa ngeda ny tanàna any ivelany, tena ngeda fa tsy ohatran'ny aty amintsika hoe misy tanàna salatsalany sy kely. Amin'izao fotoana izao na io tômôbily io ary mandeha ho azy, tsy voatery avily akory fa misy tômôbily efa afaka mivily irery. Efa manomboka misy ny voiture autonome any Chine, any États-Unis, indrindra ny any Europe moa no be lalàna ry zareo dia mahatonga an'izay mbola tsy dia mivoatra loatra fa any amin'ny toeran-kafa efa tena zavatra iainan'ny olona andavanandro zany hoe tsy mila mpitondra intsony ny tômôbily ny fiara amin'izao fotoana izao fa dia mandeha ho azy. Eto Madagasikara roviantsika no tonga amin'izay fotoana izay. Mino aho fa mbola ny lalana aloha no tena olantsika androany noho ny hoe fahafahantsika mampiasa ny resaka GPS. Fa io indrindra directeur marketing et communication par intérim ny Nextop izay misehatra tanteraka ao anatin'ny tontolon'ny teknolojika io ahoana ny fahitanao an'izay fivoarana ara-teknolojika izay eto Madagasikara? Afaka atao tsara ilay izy noho ny antony maromaro. Ny voalohany ilay naveriko teo foana efa accessible zao ny teknolojia. Raha iverina roanjato taona any aorianantsika dia nisy tamin'izany natao hoe révolution industrielle. Mila investissement betsaka satria raha hanorina industria dia zavatra goavana, mila mpiasa maro, mila vola betsaka ny ahafahana manorina industria zany. Tsy vitantsika ny nanaraka an'izay noho izay antony resahako izay
Ankehitriny raha hiresaka teknolojia tsika dia afaka mampiasa ny teknolojia izay misy any ivelany ny olona eto Madagasikara, ohatra ny fahafahan'ny olona any ivelany mampiasa azy. Raha maka ohatra farak'izay tsotra dia resaka ohatra ny ChatGPT, io moa ny anisan'ny LLM, IA anankiray tena fantatry ny ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao. Dia n'aiza n'aiza eto ambonin'ny tany, rehefa misy connexion internet, mitovy ny fahafahana mampiasa, ny vokatra tsy mitovy resantsika eo ny antony rehefa avy eo, fa ny fahafahana mampiasa aloha manana internet tsika, na téléphone na ordinateur, dia afaka mampiasa ny eto Madagasikara, mitovy amin'ny any États-Unis, mitovy amin'ny any Frantsa, mitovy amin'ny any Chine, n'aiza n'aiza eto ambonin'ny tany. Azontsika atao ny mampiasa an'izay zavatra izay. Efa miresaka azy ihany ianao, dia inona zany no tena nahatonga anao hoe za andeha hanao passionné ana IA? Azoko atsaina hoe miaina ao anatin'ilay tontolo teknolojia efa nazavainao teo, fa le hoe za tena hiova tanteraka ary tena hifototra maso ao anaty IA ty. Tsy hoe nanapa-kevitra ny hiova, fa ny IA no nampiova ny zavatra hitako sy ny vitako sy ny nataoko tamin'ny alalan'ny IA no nampiova ny tena nahitako hoe fiovan'ny fotoana zao, zany hoe changement d'époque zao, fa tsy époque de changement. Ny dikan'izay rehefa tsy haintsika no miaina miaraka amin'izay fiovana fotoana izay, dia tsy maintsy miatra aty amintsika ilay izy. Nisy philosophe grec tamin'izany fotoana izany, Socrate, tsy naka-to nisoratra tamin'ny soratra nanomboka nipotra sy niroborobo tany amin'ny faritra andrefaniny. Efa nisy talohan'izay ny soratra fa tany amin'ny faritra andrefaniny resana. Nieritreritra izy tamin'izany fa ny olona dia tokony hahavita hitadidy ny zavatra rehetrarehetra. Dia ny soratra io izy dia hanimba an'izay fahafahan'ny olona manao mémorisation izay. Dia lasa ho adininy daholo ny ankamaroany ny zavatra rehetrarehetra. Androany, aman'arivo taona ny aty aoriana, mbola misy ny soratra. Ary mino aho fa anaiky an'izay ny ankamaroan'ny olona, fa nanampy ny fivoaran'izao tontolo izao ny fisian'ny soratra. Mbola nitovitovy tamin'izay ihany tamin'ny andron'ny fipoiran'ny imprimerie. Rehefa nivoaka ny imprimerie dia betsaka ny olona niezaka nanohitra, indrindrindrindra ny eo amin'ny sehatry ny fivavahana. Ny antony dia natahotra zareo fa ny baiboly dia ho lasa azon'ny olona rehetrarehetra vidiana, zany hoe accessible. Satria taloha ny baiboly satria soratana amin'ny tanana dia sarotra ny fanaparitahana anazy, lafo dia nijanona ao amina sokajin'olona vitsivitsy ihany. Fa noho ny imprimerie dia ny baiboly sy ny boky rehetra dia afaka ananan'ny olona fahefana ny manana azy taty aoriana. Ahafahan'ny fahalalana, ny connaissance, miparitaka, aingana kokoa noho ny talohany tsy nisy ny imprimerie. Zany hoe talohany hoe tsy maintsy mbola adika tanana tsirairay ny boky. Rehefa tonga ny imprimerie dia ao anatin'ny fotoana fohy dia mahavita dika boky maromaro. Ohatr'izay ihany koa ny zavatra mitranga androany amin'ny IA. Taloha tsika, talohan'ny fotoanan'ny IA dia niaina tao anatina cycle logarithmique. Zany hoe amin'ny voalohany mety mandeha mafy fa rehefa avy eo somary mi-se stabiliser. Amin'ny alalan'ny IA dia mivadika izay zavatra izay, lasa exponentielle. Zany hoe amin'ny voalohany izy mety mandeha moramora fa rehefa avy eo izy tena miakatra farak'izay haingana. Dia izay zavatra izay mila tsapantsika androany, araka ny teneniko teo, fiovan'ny fotoana, changement d'époque, tena hoe révolution. Ny zavatra misy entin'ny intelligence artificielle androany. Ireo boky nosoratako ireo, ary lazaiko matetika izay isaky ny miresaka manodidina ny IA, nampiasa IA nanoratra an'ireo. Nahafahako nanoratra an'ireo tao anatin'ny fotoana fohy. Raha taloha ilay boky voalohany soratako teo amin'ny enim-bolana teo nanoratra anazy. Vita ny enim-bolana somary leo visaka, io izay mila taperiko ity boky ity. Rehefa nivoaka ilay boky na za nanoratra azy ary tsy afa-po tamin'ny zavatra nisy tao anatiny. Taty aoriana rehefa nivoaka ny intelligence artificielle dia nanandrana nanoratra tao anatin'ny fotoana fohy, fohy tena fohy. Nahafahako namoaka boky anankiray. Ary rehefa nivoaka ilay boky dia tena afa-po amin'ny zavatra voasoratra ao anatiny. Zany hoe misy décalage, tena hoe misy elanelany be mihitsy izay zavatra anankiroa izay. Mety misy ny olona miteny hoe Firy le fotoana fohy teneninao? herinandro. Firy page le boky? Raha le boky IA intelligence artificielle nosoratako izay, le Madagascar en zéro, 300 pages. Efa maro hoe ny olona manova mampiasa ny IA anamboarana boky eto Madagasikara zay? Raha ny fahafantarako anazy mbola vitsy. Tsy voatery hoe mbola miparitaka koa izay hoe ahoana ny fanoratana boky amina IA. Sy hoe ahoana ny fanaovana zavatra hafa amin'ny IA satria tsy resaka boky ihany no
azo atao amin'ny mazava ho azy fa ny zavatra rehetrarehetra mihitsy. Indrindra ny génération antsika somary efa sokonjokony, surtout zahay efa sokonjokony, misy blocage psychologique ngeza be. Ndraindraiky antsika mieritreritra hoe tsisy honnêteté ny fanoratana boky na ny fiasana fanaovana asa ampiasana isan'andro zany amin'ny alalan'ny IA. Fa tsika mieritreritra foana hoe rehefa tsy zavatra nataontsika irery de tsy mety zay. De zay no anisan'ny mahatonga ny hoe mbola tsy betsaka ny mampiasa IA androany. Raha ohatra zao tsika any am-piasana manao rapport anankiray, ataontsika hoe nanao enquête tsika ohatra sur terrain, nitety tanàna maromaro, nandeha nanontany olona maromaro aman'arivony. Rehefa avy eo tsika mila manao rapport amin'iny. Raha taloha tsy maintsy nataon'olona zay olona maromaro natao tanana de mety any amin'ny ray volana any mamoaka an'ilay rapport. Androany tsika raha hanao an'izay rapport zay de mety eo amin'ny 10 minitra eo. Raha ohatra sahirankirana tsika de mety eo amin'ny 10 minitra eo. De zay zavatra zay rehetrarehetra zay no tiako ho tsapan'ny olona. Fa na tsika no nanao an'io, na nampiasa IA tsika no nanao an'io, le valiny mivoaka avy eo no zava-dehibe, fa tsy ny effort nampiasaintsika nanao azy. Anisan'ny blocage psychologique anankiray koa, misy fotoana tsika naka fotoana ela nianarana zavatra, nangarana traikefa teo ambonina asa anankiray. Tonga ny IA androany de ny olona rehetrarehetra hatramin'ny zazakely 5 taona ka hatramin'ny efa lehibe, afaka manana an'izay fahaizana azontsika atao anatin'ny taona maromaro zay ao anatin'ny fotoana vitsy noho le IA. Ka zavatra mivangy anankiray tsika. Ohatra hoe misy olona tena mahay, manana traikefa, manana fahalalana ambony be amina resaka fampiasana ny excel, logiciel excel. Reny olona reny matetika any anaty toeram-piasana any de tena indraindraina. Hoe tena raha vao misy zavatra sarotra manodidina ny excel de ihany no taniana na ihany no taniana. De mazava ho azy io olona io manana fierté ary mety manana tombotsoa koa izy ankoatra ny fiertéany noho izay fahaizany manokana izay. Fa androany tsy ilaina intsony zany mahay excel zany. De misy ny mametra-panontaniana hoe rehefa za ve no nanao an'le traitement ana donné de manan-danja koa le vokatra noho ny hoe nalefaka tao amin'ny IA le traitement ana donné. Rehefa miresaka amin'olona matetika de ny ohatra anankiray raisiko foana de hoe raha ifenitra zao androany ny anontaniako hoe firy ny racine carrée de 2058, voavaly mifenitra ao anatin'ny 3 secondes ve zay? Tsy voavaliko zany satria tsy hitako izay ampiasaina anazy. Zay indrindra. Zay indrindra. Misy ny machine à calculer, na tsy tao amin'ny andron'ny IA fa efa ela, misy ny calculatrice. De ataontsika amin'ny calculatrice zay zavatra zay de mivoaka ny valiny. Fa tsy ilaintsika androany ny mahay manao calcul ny racine carrée. Ilaintsika ny mahafantatra hoe inona ny atao hoe racine carrée, fa tsy ilaintsika ny mahay manao an'izay calcul zay. Du moins ho an'ny 99% na 9,9% ny olona. Mety misy ny sasany any amin'izay asany any, tsy de mino loatra aloha hoe tena mbola ilaina ny mahay an'izay calcul zay na ho an'ny ray isan-jaton'ny olona. Raha amin'izany rehetra zany, inona zany ny asa tena ho atahorantsika ho foana tanteraka noho ny IA atsy? Ny asa rehetrarehetra de atahorana ho foana daholo. Ny fotoana fotsiny ny hamaritra anazy. Ary rehefa tena mieritreritra ary na tsisy asa intsony ary inona ny olana? Tena blocage ve zay ao an-tsaintsika? Nisy interview zay nataon'ny Elon Musk. Niteny izy hoe afaka fotoana fohy hozy izy de mety efa tsy ilain'ny olombelona intsony ny miasa mba ahafahany mivelona. Ahafahany mamefy tena zany, ahafahany mandray karama. Fa ny mety zahatra ho ataon'ny olona rehefa kelikely eo de mieritreritra miasa ho an'ny zavatra mety hahatsara foana hatrany ny fiainan'ny zanak'olombelona. Zany hoe le paradigmantsika, le fiainantsika androany amin'le hoe miasa mba ahafahako mamelo tena de rehefa tsy miasa de olona kamo aho zay ao anatin'ny taona vitsivitsy mety tsy ho zay intsony ny fiainan'ny zanak'olombelona. Zay le foana le mahatonga anahy mamerina le teo hoe changement d'époque ny iainantsika, révolution le iainantsika. Mila tsapantsika zay. Tsy ohatran'ny hoe misy ny ordinateur de lasa afaka mampiasa ordinateur dia aingana koa ny fiasantsika. Fa tena fiovan'ny fiainana mihitsy. Satria rehefa kelikely eo ihany koa le hipoitra ny robot zay hanao ny zavatra ataontsika andavanandro. Mety androany tsika miteny hoe misy asa tsy vitan'ny robot, fa mino
fa ho vitan'ny robot daholo ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny 5 taona manaraka tsy ho ela akory. Firenena kely raha ohatra ao anatina orinasa anankiray matetika zany zao manana département maromaro. Aminay manokana zao manana kifidy hoe misy ny direction générale de mandeha ny vente, marketing, communication, mandeha ny resaka teknika sy ny opérationnel rehetra, mandeha ny partie logistique, ny support technique IT de ny administratif comptable sy ny ressources humaines. Amin'ireo département rehetra ireo iza no tokony hanombohana ny IA voalohany indrindra? Ny direction générale. Direction générale no tokony hanombohana ny IA voalohany indrindra satria any no mitondra an'le vision aloha voalohany indrindra. De any koa no mitondra an'ilay dynamique, zany hoe le manainga ny rehetrarehetra hampiasa an'io zavatra io. Satria rehefa any no mibloqué de niza aty amin'ny département hafa aty te hampiasa de tsy mandeha io zavatra io. Averiko ilay noteneniko teo. Ary zay mety ho olana androany satria ny ankamaroany ny any amin'ny direction générale de olona somary efa sokinjokiny, mbola tsy eny amin'ny sokinjokiny fa zay ny zava-misy. Normal be satria tsy zay le zavatra niainana hatramin'izay. Fa matetika ireo no somary sahirana na manohatra mihitsy ary ny resaka fampiasana intelligence artificielle. Za mahafantatra directeur général tena miteny mihitsy hoe io asa ataonareo io raha vao ataonareo amin'ny IA de tsy mety io, tsy ilaiko io. Satria ny ao an'eritreriny de hoe le olona io karaha mainy karaha IA no ampiasain'io olona io de tsy ohatran'ny matiantoka izy manakarama an'ilay olona. Fa mila avadika zay fomba fijery zay hoe raha io mpiara-miasa amintsika io no mampiasa IA de raha zavatra iray ny vitany androany na noho ny izy rery samy rery nanao an'ilay asa de zavatra 100, 200, 300 no vitany androany ihany raha mampiasa IA izy. Iza no asa anjavana voalohany indrindra amin'ireo rehetra ireo? Ny asa anjavana voalohany indrindra de mazava ho azy zay asa ohatran'ny ataoko terme générique, resaka assistance, ohatra hoe assistant de direction, olona mila manao résumé, olona mila manao rapport, olona ohatran'izany. Zay no anisany tsisy voalohany satria zany zavatra zany de ataon'ny intelligence artificielle ao anatina seconde vitsivitsy. Amin'izao fotoana izao tsika raha manao an'ity émission ty ka asiantsika IA eo manao enregistrement de vao vita ity émission ty de avoaka an'le IA eo hoe inona avy ny zavatra niresahantsika teo ataovy résumé inona ny zavatra tokony ho ataontsika manaraka sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa. Nindrisy kely fotsiny le izy amin'ny teny gasy de mbola tsy fantatry ny IA. Eo ny olantsika androany tsika malagasy sy ny firenena ndray maromaro zay mbola tsy tafiditra ary zay no mahatonga ana miteny hoe dieny zao satria na izay zavatra zay ary de zava-dehibe mba ahafahantsika manaparitaka ny IA de na ny malagasy rehetrarehetra no ampianarintsika miteny frantsay na miteny anglisy na ny IA no ampianarintsika miteny gasy. Mino fa tsotsotra koa ny IA no mianatra teny gasy noho antsika malagasy 30 tapitrisa mianatra teny vazaha na teny frantsay. De inona no tsaikefa tena tokony ianarana zany amin'izao vanim-potoanantsika izao raha te lala tsara ny IA io ary te hampiasa iainao anatina tontolo anankiray hoe feno IA? Ao anatin'ilay boky anankiray zay soratako hoe 44 conversations à soi-même. Lesona anankiray ao anatin'izay 44 zay no hoe tsy zatra novoroniko d'ailleurs zavatra efa voalaza efa ela. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Zany hoe zay zavatra tiantsika ho vita tsara de tokony haintsika no manazava azy mazava tsara ho an'ny rehetrarehetra. Matetika moa misy mbola miteny hoe rehefa tsy hainao no manazava zavatra ho an'ny ankizy 5 taona de tsy le ankizy no tsy mahay fa ianao no tsy mahay manazava. Mbola mifandray amin'ny zavatra niraisantsika tany aloha foana zay hoe tsy zavatra zay eritreretinao no zava-dehibe fa zay zavatra ilain'ny olona. Ka raha te hanaparitaka tsika de mila haintsika no manazava an'le izy ho an'le olona tiantsika hanaparitahana anazy. Zany rehetrarehetra zany le teneniko hoe changement de paradigme, mila fiovana tanteraka ny toe-tsaintsika satria isika le misehatra amin'izao fotoana izao eo amin'ny sehatry ny asa zany resahako eo ny ankamaroany ny mpandray fanapahan-kevitra
de mbola tao anatin'ilay tontolo taloha, ny tanora izay maro anisa, raha tsy resaka efa-tsy Madagasikara tsika, androany de tanora teraka izy de mandray telefaonina, alohan'ny hatory izy mandray telefaonina. Inona dikan'izay? Itsika miteny hoe tsisy atao reo tanora reo, tsy mahay reo tanora reo, kamo reo tanora reo, tsy zavatra hainy afa-tsy milalao telefaonina. Matetika izay foana ny discours, izay foana ny zavatra resahantsika isan'andro. Fa ny zavatra tsy azontsika an-tsaina de zao, isika taloha raha andeha hianatra zavatra anankiray de mila mitady boky. Taloha tamin'ny ataontsika hoe tamin'ny roapolo taona lasa, tamin'ny telopolo taona lasa. Tsy haiko fenitra raha mbola niaina tao anatin'izay, fa raha ho anay manokana na zany télé zany ary teto Madagasikara mbola tsy ny distrika rehetrarehetra nisy azy, zay nipetraka tany Morondava tany amin'ny taona 20 tany, tsy nisy télé zany tany. Mbola nianaka, mbola niaina zany mihitsy. Zany hoe raha hitady, raha te hianatra zavatra de na izy ianarana any am-pianarana, zay somary limité ihany ny ianarana any am-pianarana, na mila mandeha mitady boky. Aiza no ahitana boky? Any amina biblioteka. Firy ny biblioteka nisy teto Madagasikara? Vitsy de vitsy. Rehefa misy indray le biblioteka, misy ny boky rehetrarehetra notadiavina ve tao anatiny. Ny tanora androany, n'inon'inona fahalalana tiany ho azo de ao anatin'ny segondra vitsivitsy izy de tonga eo aminy eo zay fahalalana zay. De reo tanora reo mamoaka zavatra ohatra amin'ny TikTok de mahazo izy vue na réaction na like aman'arivony. Inona ny dikan'izay? Misy mijery ny zavatra ataony, misy intéressé amin'ny zavatra ataony. Ny foana tsy resahako. Za nianatra marketing, communication nandritry ny efa-taona tany amin'ny université, faran'ny fahalalana nananako zany nivoaka amin'ny université sy ny fahafahako mampiatra an'iny fahalalana iny de raha ankizy 10 taona mampiasa TikTok androany de avy 10 ny fahalalana anazy noho ny za tamin'izany fotoana izany. De zavatra ohatr'izany mila eketsika. Ary indrindra na amin'izao fotoana izao de indraindray mbola mieritreritra foana hoe za efa somary zokinjokiny, efa lehibe, efa manana traikefa amina 10 taona ny maro de tokony mahay kokoa noho ireo ankizy amin'izao fotoana izao reo. Fa ny zava-misy, ny réalité, fa tena mbola raisindreo lavitra. Averiko foana le fiainana taloha tsy mitovy amin'ny fiainana zao. Raha ny fianarana nataontsika tamin'izany, ohatra hoe nanao comptable, comptabilité, zany hoe comptable ny asa natao rehefa nivoaka ny fianarana. Androany zany mila mianatra manodidina ny intelligence artificielle manodidina ny comptabilité. Fa raha mbola le zavatra nieritreretintsika tamin'izany no eritreretintsika tao androany de normal be raha tsisy asa intsony ny comptable androany. Azo lazaina ve zany hoe tsy de ilaina intsony ny manao fianarana ambony lava be, ohatra hoe dokotera manao 6 taona manao dokotera na manao ingénieur 5 ans, 10 ans. Raha za manokana no anontaniana an'izay de tsotra ny valideniko hoe ie, tsy ilaina intsony ny mianatra any am-pianarana. Za tsy miteny hoe tsy ilaina ny mianatra, au contraire, tsy maintsy mianatra foana isan'andro isan'andro amin'izao fotoana izao mba ahafahantsika miatrika an'le tontolo misy antsika androany. Any ivelany, eto Madagasikara tsy haiko, fa mety ao anatin'ny 5 taona efa tsy misy an'izany fianarana makany am-pianarana zany intsony any. Ny mety mbola hisy ohatra hoe dokotera. Ny olona sasany mety mieritreritra hoe rehefa misy diplôma ny dokotera no atokisany. Fa raha vao tsisy diplôma ny dokotera de tsy atokisany. De mety izay angamba no mety mbola hitohitohy kely. Fa na izany ary raha ny eritreritro, mety hisy fomba hafa ahafahana manaporofo fa zany tsy nahazo diplôma tany am-pianarana ary de mety afaka mitsabo manasitrana olona rehefa aoriana kely eo. Aiza ho aiza le éthique sy le code de conduite raha jerentsika momba an'izany? Inona moa ny atao hoe éthique sy code de conduite? Iza no tena afaka mamaly an'izay? Le zavatra soratantsika ve? De iny zavatra soratantsika iny ve ny atao hoe marina, rariny, zitsiny? Lalàna. Sa ny lalàna? Raha ohatra isika mijery ny système androany, tena anisan'ny fiable indrindra de ny système digitalisé. Eto Madagasikara mbola ambany ny fampiasantsika ny resaka digital. Éthique daholo ve ny zavatra atao eto? Ao anatin'izay tontolony hoe tsy misy kolikoly ve eto Madagasikara eto? De inona no tiantsika ho lazaina? Hoe ny resaka teknolojia ve manena an'le éthique? Sa no mifanohitra amin'izay ahafahantsika manampy antsika
manatsara an'izay resaka etika izay. Ao anatin'ny boky nosoratako dia soratako mazava tsara hoe izaho andeha mampiasa intelligence artificielle. Fa n'inona voasoratra ao dia izany nanoratra an'io fa nanampy anahy ny intelligence artificielle ary ny andraikitra na ny responsabilité amin'io zavatra io dia andraikitra fa tsy andraikitra ny intelligence artificielle. Raha misy diso ao zany dia izany diso, raha misy marina ao dia izany diso. Fa tsy afaka hiteny aho hoe satria ny intelligence artificielle nanampy anahy dia ny intelligence artificielle ny diso. Madagascar ve dia mety possible hoe mahavita misaoty étape manaraka kokoa amin'ny alalan'ny intelligence artificielle momba n'ity développement an'izay zany? Omeo antony aho mety tsy ahavitatsika an'izay. Ny zavatra tena azo lazaina dia tsy antony ara-teknika mihitsy fa antony araka ny teneniko teo antony ara-potikevitra, antony ara-moraly sy ny sisa sy ny sisa. Izay no mety tsy ahafahantsika manao an'izay. Firy taona ny ankizy no tokony omena telefaonina? Tokony mampiasa telefaonina? Vao teraka izy dia tokony afaka mampiasa telefaonina. Mety tsy dia hainy loatra izy aloha amin'ny voalohany, amin'ny volana vitsivitsy, fa vetivety ihany io dia hainy. Ny atodohan'ny olombelona, hainy no mampifanaraka an'io amin'ny zava-misy. Ka rehefa telefaonina ny iainany eo isan'andro dia izay koa no passionné, izany hoe mandrafitra ny atodohany dia haina no mampiasa an'io. Misy olona anankiray izay Wang ny anarany, anisan'ny lehiben'ny intelligence artificielle ao amin'ny Meta Facebook. Zaho izy tsy mbola hiteraka zao. Ny antony dia tsotra. Ao anatin'ny taona vitsivitsy dia efa hivoatra be ilay antsoina hoe un plan, izany hoe ohatran'ny karazana puce izy atsatoka any amin'ny atodohan'ny olombelona, manampy ny olombelona hieritreritra. Mety mitentsika indray andro hoe mahatonga ny olombelona tsy hieritreritra intsony. Dia hozy izy hoe raha izaho no miteraka androany ka afaka 5 taona ny ankizy izay teraka rehetrarehetra dia efa mampiasa an'io implant io dia vao mafy ny zanako. Satria à la limite ohatra ny lazain'ny olona fa handicapé io zanako io raha oharina amin'ilay ankizy teraka amin'ny 5 taona manaraka. Mety michoqué antsika izany zavatra izany. Miverina ilay resaka hoe etika sy ny karazany, tokony atao an'izany ve ny olona sy ny sisa sy ny sisa. Fa rehefa tena ho tonga izay fotoana izay, ary mino fa ho tonga izay fotoana izay, dia hipetraka tokoa ilay hoe izay olona tsy mampiasa teknolojia na izay olona tsy nasiana implant ao anatin'ny atodohany dia ho very lavitra raha oharina amin'izay olona misy implant amin'ny lohany. Satria ireo olona ireo dia afaka hieritreritra aingana lavitra, hamokatra aingana lavitra noho ny olona misy amin'izao fotoana izao. Ohatrany hoe tsy mampino zany hoe isy zany nefa ho avy zany fotoana zany. Mino aho fa ho avy izay ary tsy ho ela. Mahatonga anahy miteny an'izany tsy hoe izaho mahafinaritra anahy ny intelligence artificielle. Dia mandrevindrevy dia manofinofy dia izay hoe isy zany fa izay ny zavatra mahafinaritra anahy sy ny tiako. Fa raha jerentsika fotsiny ny vola atoton'ireo orinasa any ivelany mikirikira ny intelligence artificielle ireo dia tsy azontsika tsaina. Raha isika fotsiny Meta ihany, Facebook, 100 milliards de dollars ny investissement alefan'ny Meta ao anatin'ny intelligence artificielle amintsika amin'ny teny izao. 100 milliards de dollars zany ampitombontsika inenina miarika fa ho ben'ny Madagascar dia mbola tsy tena mahatratra an'izay akory. Raha raisitsika hoe eo amin'ny 15 milliards, 15 milliards de dollars eo ny PIB atsika. 6 fois 15 ça fait 90. 100 milliards de dollars. Izany hoe ny olona dia manao izay isiny izany zavatra rehetrarehetra resahako izany fa tsy hoe mandrevirevy fotsiny izy fa tena mametraka ny fomba rehetrarehetra hatongavany amin'izay zavatra izay. Satria tena nova ilay izy. Satria tena anao izy. Inona no mety hoe amin'ny mampandraranao sady professionnel anao zany, inona no mety hoe tena zavatra tsy fanaon'ny mpandrara malagasy ary tena fahadisoana taona zany momba n'io transformation digitale io? Izaho aloha tsy mbola nandinika ny mpandrara rehetrarehetra teto Madagasikara. Izany hoe sarotra amiko ihany ny hiteny hoe inona ny tena olan'ny mpandrara amin'ny ankapobeny na ny ankamaroany. Fa ho an'izay hitako
Zay niresaka tamiko, zay nifanerasera tamiko, de mbola avery foana le zavatra teo. Blocage psychologique. Ao an-tsainy io, fa tsy resaka moyen. Mety misy manko ny teny androany hoe aka tsy manana moyen anaovana an'izany tsika. Mino aho fa raha mampiasa chat GPT ny ankamaroantsika, de le version gratuite ny ampiasaintsika. Nefa de efa ahafahantsika manome vokatra sahady. Ary ny ankamaroany ireo intelligence artificielle ireo sy ny solution technologique rehetrarehetra amin'ny ankapobeny de manana ny version gratuite ny daholo. Efa ahafahantsika miasa. Zany hoe tsy hany ny olana androany. Fa any amin'le hoe vonona ve tsika, tonga saina ve tsika fa tena ilaina io, na hoe tsy maintsy ataontsika izay ampiasaina an'io, ary convaincu, resy lahatra ve tsika. Fa tena izay no lalana izoran'ny zao tontolo zao. Sa tsika le miteny hoe izay afaka miaina, afaka mivoatra, afaka mandroso mijanona amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao. Mahafinaritra anahy le resaka matsiaro an'ny révolution nataon'ny Népal eto. De ry zareo tao amin'izy tany Népal zany nisy an'le révolution tranga taty Madagascar Gen Z io. De nanao élection izy amin'ny président zareo na ny ministre angamba izay. De nataon-jareo tamin'ny alalan'ny internet mazava ho azy aloha l'élection. Fa tsy fantatro sy nataon-jareo tamin'ny alalana IA koa ve. De eto zany fanontaniana hoe tokony ho ataontsika amin'ny alalana ny IA ve ny fomba fisafidianantsika ny politiciens na ny olona izay hitantana antsika manaraka eo. Ahoana ny hevitry ratsy amin'izay? Alohan'ny hatongavantsika amin'izay ary de na ny fisian'ny teknolojia izay ny internet sy ny karazany sy ny teknolojia manodidina ny internet zay, de efa tokony ahafahantsika manao fifidianana farak'izay madio, farak'izay mangarahara, ary ahafahantsika mamoaka vokatra farak'izay aingana. Inona ny zavatra misy androany? Taona lasa vitsivitsy moa zany nisy fifidianana farany teto Madagascar. Fa inona ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana izany? Ray volantsika mbola tsy mahafantatra ihany hoe inona ny vokatra ofisialy. Normal ve zany amin'izao taona iainantsika zao? Ataontsika hoe 2025 tamin'izany sa 2024. Normal ve zany? Ny ankamaroan'ny mpandraraha ohatra de mandritra n'izay fotoana izay de mety mbola misalasala izy amin'ny zavatra ataony, arakaraka ny hoe iza no lany eo, inona no mety foto-kevitra ho ampiasainy izay ho ampiariny izay lany eo sy ny sisa sy ny sisa. De na izay fotsiny ary de efa mety very 2 volana izy ao anatiny 12 volana, efa 7 isan-jato zay zany hoe 7 isan-jato ny fotoanany de mety ahafahan'ny vola miditra ho aminy miena koa, mety zo 7 isan-jato, mety latsak'izay, fa mety mihoatra an'izay koa. Zany hoe zany rehetrarehetra zany tokony tsapatsika. Hoe ny teknolojia de zavatra entina hampandroso, fa tsy zavatra anaovantsika excuse. Satria raha miresaka an'izany zao ka hisy anao commentaire ao amin'ny tsy haiko amin'ny Facebook sa amin'inona ny anaovanareo publication an'ity fandarany ity de efa miandry io fa betsaka no hiteny hoe ny priorité-ntsika androany de ny vary, ny lalana, ahoana ny any ambanivohitra sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa. Ny révolution de hatramin'izay voaporofo zany. Tsy ny majorité zany hoe tsy ny maro anisa no mitondra azy, fa ny vitsy anisa. Tsy voatery tsika androany hoe ampiasa teknolojia de tsy maintsy tonga de Madagascar ray manontolo no misy ny teknolojia. Mazava ho azy tsy maintsy misy iteny indray hoe fa maninona zany ny ary fa tsy aty fa raha mbola hiady hevitra an'izay tsika de amin'ny 2050, 2100, 2200 de mbola izay ihany ny ady hevitra ho ataontsika. Fa anjarany tsirairay ny manapa-kevitra miteny hoe zao de izay no atao. Ny hatreto aloha misy filoha taloha frantsay zay tena teny an'ity zavatra ity matetika hoe ny fiainana de horizontal de vertical fa tsy horizontal. Tsy maintsy misy foana ny mitarika, tsy maintsy misy ny hoentina. Fa tsy hoe sika rehetrarehetra telopolo tapitrisa eto Madagasikara de hiteny daholo hoe zao ny atao, zay vao afaka atao ny zavatra anankiray. Fa misy fotoana anankiray raisina ny fanapahan-kevitra de atao mety eto iny mety tsy eto iny au moins aloha nisy zavatra natao, rehefa tsy mety de enina, rehefa mety de toizana. Raha hanome torolalana ianao na torohevitra ho an'ny ankizy na tanora anankiray te hisehatra ao anatin'io tontolo io de
Inona no mety tenenao azy? Ny voalohany dia atombohy. Ary ny atao hoe manomboka dia manomboka manao zavatra vokatra, mivaingana. Aza miandro hoe mahay vao manomboka. Fa mety hoe ny zavatra ataonao voalohany tena tsisy azo raisina. Zavatra ataonao faharoa mety efa tsaratsara. Zavatra ataonao fahafolo tokony efa tsara. Donc manomboka. Ny tena nanombohako nampiasa ny dia nisy kilalao nisy jeu nataoko izay hoe fanorona. Fanorona 43. Za tsy mahay manao code informatique zany. Fa ny no asaiko manoratra an'ilay code ho anahy. Ny anjarako zany dia miteny amin'ny averiko ihany ilay teo hoe qui se conçoit bien s'énonce clairement. Zany hoe mba ahafahan'ny manao zavatra tsara ho anahy dia mila mazava tsara ato an-dohako hoe inona ny zavatra ilaiko dia mila teneniko amin'ny mazava hoe ohatr'izao no tokony hanaovany azy. Izay zavatra izay koa ianarana. Dia ny fianarana an'izay koa manomboka aloha. Dia rehefa mandeha tsikelikely 5-7 andro nanaovako an'izay jeu izay. Ary mino aho fa mba jeu anisan'ny tsara ihany, tovolenta amin'ireny jeu be dia be any anaty plateforme na téléchargement na jeu ireny. 5-7 andro. Tsy mbola mahay manao code andro taorianan'izay 5-7 andro izay. Fa azoko amin'ny ankapobeny ilay zavatra misy ao amin'ilay jeu. Hoe satria misy an'ity dia zao. Fa raha zany saina mamerina manoratra an'ilay code dia tsy haiko. Verina amin'ilay etika teo. Honnête ve zany sa tsy honnête? Misy fanorona mandeha aloha ny fantatro. Le reste tsy dia te handany andro resaka amin'izay loatra. Ny faharoa dia izay ny lesona voalohany ao anatin'ilay boky hoe 44 conversation à soi-même. Avoir l'air ridicule ne tue pas. Ne rien faire, oui. Tsy mila matahotra tsika hoe imezan'ny olona na hoe ho ridicule. Tsy haiko ahoana ny tena fandikanana an'izany hoe ridicule amin'ny teny gasy. Matsikaiky. Aninin'ny olona. Fa raha vao hanao zavatra tsika ka tonga dia izay ny eritreretintsika dia tsy vitantsika ny manome ny fahaizantsika iray manontolo, ny fahasahiantsika iray manontolo, ny fontsika iray manontolo ao anatin'ny zavatra ho atao. Mety tsy hety ny zavatra ataontsika fa tsy maninona zany. Rehefa tsy mety izy izay zany ko atao ahoana. Au moins tsika mahafantatra hoe iny aloha kay tsy nety. Dia manao zavatra hafa indray ahitana hoe mety sa tsy mety. Rehefa nety iny dia nety izy zany izay. Fahatelo raha ohatra tsika mahavita zavatra mety anankiray dia matetika ny aorianany ao ny zavatra tsy nety folo. Zany hoe réussite anankiray ny ao ambadika ao mety misy échec anankifolo. Fa iny échec iny nahafahantsika tonga tamin'ilay zavatra nety, tamin'ilay réussite. Na amin'io réussite manaraka io tena hoe mivantana na amin'ny fotoana aorianan'izay. Zany hoe tsy tokony hatahotra mihitsy tsika hoe ety sa tsy ety ty zavatra ataoko ty. Fa arak'ilay niteneniko teo foana, rehefa mety izy tsara, tsy mety izy dia amboarina. Ahoana ny hitazomana an'izay motivation izay? Andray zany fanontaniako izao. Ahoana ny hitazomanao motivation rehefa tsy manome an'ilay vokatra tadiavinao amin'ny voaloha iny dia nefa ianao mbola mamerina foana ary mino fa nandalo échec maromaro i Rajo tafiditra ao anatin'ilay boky titre ana boky Rajo anankiray mantsy izay. Zavatra anankiray kosa aloha tokony atao mazava. Raha nisy zavatra nataontsika anankiray tsy nety ka mbola ohatran'ilay nanaovantsika an'iny ihany ny averintsika dia mety misy olana kely. Fa mino fa rehefa hovaintsika ilay fomba fanao arakaraky ny hoe inona ilay tsy nety dia arentsika iny tsy nety iny dia manova na ho ela na ho aingana mety io zavatra io rehefa avy eo. Mety hoe kivy arak'ilay nitenen'ny fenitra teo. Rehefa kivy dia makaina kely indraindray. Mampifalifaly tena kely indraindray. Inona zany no tena ny forger an'ny Rajo ohatran'izao? Ny échec koa ve sa ny réussite? Mazava ho azy ny échec no tena tadidiny. Ny réussite ohatran'ny hoe indraindray rehefa mety iny dia ohatran'ny hoe normal. Fa ny midéprimer koa tsy fahadisoana. Fa ilaina iainana koa izay. Mety amin'izay fotoana izay tsika tsy tsapantsika fa aty aoriana azontsika an-tsaina hoe ie ny ilainy izay zavatra izay. Mety misy côté mystique kely ty resahako ty ho an'ny olona sasany. Misy boky anankiray izay koa soratako hoe time in, le temps ne ment jamais.
Nisy fotoana tena natsapa an'izay hoe ay teto zany le fotoana mapety. Na dia nieritreritra ary aho hoe zao ny tiako, zao ny faniriako, zao ny ilaiko. Tsy voatoa hoe tonga tamin'izay fotoana nieritreretako azy le izy. Fa rehefa tena tonga kosa nefa le fotoana dia tena mihazakazaka ny zavatra rehetrarehetra. Inona ny fanapa-kevitra tena hitanao hoe nampitombo be anao indrindra? Nampitombo indrindra. Ny dikany hoe mitombo indrindra tsy hoe nitombo be fa hoe nitombo indrindra. Indrindra. Ny fanapahan-kevitra dia nisy fotoana nanaiky aho hoe tsy maintsy mi-abandonner indraindray fa tsy mikiry. Alina be zay sady hita hoe olona nandalotra efa maro tamin'ny fiainana dia Efa antitra. Iverena kely reto boky maromaro izy reto. Ny tiako fantarina voalohany indrindra aloha inona no nahatonga ny Rajo namorona boky. Za mpandraraha andeha hanapa-kevitra hamorona boky amin'izay. Dia manarak'izay moa zany hoe inona daholo ireny boky ireny. Ny boky nisoratako voalohany rebondir après un échec, mbola tsy mpandraraha tamin'izany. Tao anatin'ilay fotoana teo anelanelany mihitsy hoe avy namorona n'ilay ONG sy ny hoe hiditra ao anatin'ny fandraharana. Ny tsara marihana ny boky soratako tsy boky autobiographique fa le lohahevitra mety hoe nanamarika anahy tamin'ny fotoana nanoratako anazy. Enim-bolana nanoratako an'ity boky ity, araka ny teneniko teo hoe rehefa tena nivoaka le izy tena zahary mety tsy te hamaky azy. Tsy afa-po. Tsy afa-po tamin'ny zavatra tao anatiny. Tamin'ny taona 2024 tamin'ny herintaona dia nanoratra boky anankitelo. Mbola nitohy kely tamin'ity voalohandohany ity taona ity. Ny boky nisoratako voalohany ity Madagascar en 0. Ity le resaka momba ny intelligence artificielle. Ny faharoa time in, le temps ne ment jamais. Dia ny fahatelo ity voaingana 44 conversation à soi-même. Boky teny frantsay daholo. Boky teny frantsay daholo izy hatreto satria manano sarotra ny andikan'ireto amin'ny teny gasy na miary amin'izao fotoana izao. Mbola ilaintsika ny mampianatra ny IA hiteny gasy. Dia izay anisan'ny tokony ataontsika lahara-pahamehana mba ahafahan'ny ankamaroan'ny malagasy misitraka ny resaka IA sy ny teknolojia amin'ny ankapobeny mihitsy. Fa tsy voatery ny IA rery. Dia inona no nahatonga anao nanapa-kevitra hoe andeha hamorona boky? Mba efa fandriana hatramin'ny mbola kely zany hoe mba manoratra boky. Taty aoriana ela be moa le izy vao tanteraka. Ary amin'izao fotoana izao dia mahafinaritra satria afaka atao amina fotoana fohy le izy. Ny zavatra tiana marihana dia izao. Ny olona rehetrarehetra dia afaka manoratra boky amin'ny alalan'ny IA, alalan'ny intelligence artificielle. Fa tsy voatery hitovy ny zavatra voasoratra ao satria arakaraky ny hevitra tianao avoaka, arakaraky ny ton na le fomba fiteny azy tiany IA amoahana anazy, na arakaraky izay tantara manokana, anekdote sy ny sisa sy ny sisa tianao avoaka ao anatiny ao na personnel zay na tsy personnel no anampiny ny IA anao. Fa tsy hoe tonga ianao dia teneninao ChatGPT hoe amorony boky ny titre ny time in le ment jamais, le temps ne ment jamais, dia anoratany IA boky ohatran'ity ianao. Tsy e. Rehefa manao zavatra amin'ny IA, tsy boky rery fa amin'ny ankapobeny, dia arakaraky ny zavatra omena anazy ihany no avoakany eo. Fa tsy hoe samy manao mot anankiray tsika no avoakantsika eo dia mieritreritsika fa izy zavatra ngeza be omeny IA antsika eo. Du moins androany aloha zay. Ahoana ny tena ahafahana manao an'izay farak'izay mety indrindra dia le niteneniko teo, atombohy aloha, ataovy aloha, dia eny an-dalana eny ianao mahatsapa hoe ay, ohatr'izao ke zany ny tena mety fomba hanaovana an'ity zavatra ity, ohatr'izao ke ny mety fanoratana an'ity mba ahafahan'ilay IA na ny intelligence artificielle mamaly arak'izay zavatra indrasako. Dia ho an'iza ireny boky ireny? Olona ohatran'ny ahoana no tokony hamaky an'ireny? Olona rehetrarehetra afaka mamaky an'ireto boky reto daholo. Mino aho fa vao manomboka mahay mamaky teny izy dia afaka mamaky. Ty boky anankiray ity, le time in ne ment jamais, angano izy ity, conte ozy ny teny vazaha. Angano momba ny fotoana, izay no maha hoe time in azy. Raha mamaky an'iny zany zao ny fanaraka antsika dia inona no hainy aorianan'ny famakiana an'iny boky? Inona no hainy tsy fantatro. Ny boky anie raha mamaky boky iray tsika vita ny famakiana an'ilay boky raha misy 10 isan-jato ny zavatra nisoratana tao tadiditsika
de efa be dia be zay. Zany hoe ny zava-dehibe amin'ny mamaky boky tsy hoe tadidy hoe inona ny ao, fa mety misy concept anankiray ao, mety misy phrase anankiray ao, mety misy mot anankiray ao, izay no nanohana antsika, izay no niatraika tany amintsika, dia izay ny zava-dehibe. Ka raha ohatra misy an'izay zavatra izay atao anatin'ireto boky soratako reto, dia efa mahafaly anahy. Amin'ny tsirairay amin'ireny boky ireny, inona no tena votoatin-kevitra tianao apasy any amin'ilay mpamaky anazy? Déjà aloha le lohateny angamba dia efa mino aho fa azoazon'ny olona tsaina. Rehefa mamaky ny lohatenin'ny boky tsirairay izy hoe inona no mety ho hitany ao, fa averiko foana. Raha tena hiditra amin'ilay boky tsika par rapport amin'ny zavatra nieritreretiko, dia mazava ho azy ny voalohany, rebondir après un échec, mety misy torohevitra vitsivitsy ao ahafahantsika ampiasaina hiarenana taoriana na tsy fetezan zavatra anankiray. Ny anankiray, Madagascar en 0, essai sur l'intelligence artificielle, rattraper ou disparaître. Inona no mety zavatra tokony ataony Madagascar mba ahafahany miatrika an'izay tontolo efa mivoatra ao anatin'ny alalan'ny intelligence artificielle izay. Ny fahatelo, time in le mange jamais, tia averiko foana satria tia ny boky tiako indrindra amin'izy efatra ny soratako. Time in le temps ne mange jamais, dia izay hoe misy fotoanany ny zavatra rehetrarehetra, fotoanan'ny fianarana, fotoanan'ny fahombiazana, fotoanan'ny tsy fetezana, fotoanany rehetrarehetra. Anjarantsika fotsiny no mahay hoe amin'izao fotoana izao aiza ny misy ahy, dia ahoana ny tokony hanohizako ny tohiny manaraka. Ny farany 44 conversations avec soi-même. Inona moa no mahatonga ilay hoe 44 ny titre? Satria navoakako ity boky ity talohany za ho 5 taona, na tamin'ny andro za 5 taona. Zany hoe inona ny 44 taty aloha, inona ny 4 taona taty aloha, ny zavatra mety afaka nitsoahako. Dia izay no mahatonga ny hoe 44 koa ny isan'ny leçon moa ny soratra ato fa tsy dia tena izay loatra ilay izy satria inona moa no tena lesona omeko eo fa mety izay no nahalaza azy mivantana kokoa, fa anjarany tsirairay no mijery hoe inona no mampety azy ao anatin'izay zavatra 4 izay misy mahakasika ny zavatra rehetrarehetra. Raha fahalalanao anazy, betsaka ihany ve ny boky avoakantsika eto Madagasikara? Moa tsika izay foana ny isan'ny olona tsika tsy dia manana ny atao hoe antotanisa. Rehefa mila antotanisa tsika dia mangataka vola any amin'ny mpamatsy vola ahafahantsika manao antotanisa, dia avy eo tsy ampiasaintsika loatra koa ilay antotanisa. Raha ny fieritreretako anazy tsy betsaka. Raha ny fieritreretako anazy tsy mihoatra ny boky 10 isan-taona no soratana eto Madagasikara. Raha oharina amin'ny any amin'ny tany hafa, izay izany 10 izany mety ao anatin'ny iray andro dia mivoaka. Ny tena fanontaniana koa dia hoe tena mbola ilaina koa ve ny boky, na dia manoratra boky ary, amin'ny endriny ohatran'izao androany. Satria raha ny zavatra tsapantsika dia ny ankamaroan'ny zavatra mahasarika dia ao anatin'ny atsoantsika hoe format court, zavatra aingana, zavatra vetivety, zavatra fohifohy. Dia anjaran'ny mpanoratra ihany koa no mieritreritra an'izay hoe vitany ve ny mitazona ny attention ny mpamaky raha te hanoratra boky lava izy, sa zavatra hafa no mety efa ilain'ny olona amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny ohatra zany dia afaka mametraka fanontaniana anankiray ianao ho anay, na ho anahy zany, na ho an'ny zavatra ataonay. Ny fanontaniana tiako apetraka, rovinifenitra ny vida boky. Fazazana. Ny fanontaniako dia ohatran'izao hoe araky ny eritreritro ve dia tena mety izy tokoa zany zavatra rehetrarehetra izay lazain'ireo azo lazaina hoe fampisehatra afolenta ao anatin'io tontolon'ny intelligence artificielle io. Dia ho anao manokana aloha ireto boky reto, sady manao promotion ihany ry zalahy, satria hitako hoe tena misy lesona be dia be afaka raisitsika avy any am-brazo. Dia ho alaiko daholo. Tonga dia ho alaiko reto, azoko anahy reto. Ho alaiko ireny, satria hitako hoe 5 taona izy raha tsy teo. Nefa be dia be ny lesona nianarana ao anatin'izay 20 taona na professionnalisme izay dia 5 taona niaina, dia hitako hoe
Za raha aza mba misy olona mizara mitraikefany ary ny vitsy de vitsy mikasy manao an'izany. Donc na de fanampianao amina mpanoratra anao fotsiny ary aloha de eny tokoa tena tokony ilaina ary manasa ny olona rehetra zay manaraka antsika vidiana boky. Ary indrindra moa zany rehefa misy boky gasy ihany koa de tohaniny ny mpanoratra antsika satria araka ny tenen'ny Rajo teo ho antsika angamba mety 10 isan-taona ny boky vaovao eto amin'ny teny gasy na eto Madagascar nosoratana olona gasy. Faharoa momba an'ilay fanontaniana hoe ahoana ny mombamomba ny avenir IA raha ny fomba fijeriko azy ary indrindra moa zany tao anatina herintaona zay nampiasako IA de tena niova tanteraka tena angamba efa nivoatra 1000% ny IA tam'izany. Tadidiko tsara mihitsy tam'izay nanao ny vidéonay voalohany indrindra. Ny vidéoko moa zany tamin'ny herintaona ohatran'izao. Herintaona zay no tena nanaka hoe andeha hiezaka ho régulier hizara ny traikefako amin'ny internet. Amin'ny Facebook hizara ny fahaizako momba ny gestion financière sy ny stratégie financière amin'ny fiainana zany. De tadidiko mihitsy nampiasa ChatGPT zay tamin'ny voaloha traduisena ny hevitray mba hilamindamina kokoa zany tsy de tena misy fotoana somary pakapaka zay reo miresaka de hoe mampiasa IA mba handaminana azy. De amin'izao nivoatra tanteraka tena hoe 1000% ny utilisation an'io IA io amin'ny asako satria tam'izany nanaovako traduction fotsiny ChatGPT amin'izao nefa ny IA de ampiasaiko anaovako assistant, ampiasaiko anaovako sary, anaovako contenu, anamboarako vidéo, anaovako agent IA mamaky mail de mamaly message, mahavita manolo olona anankifolo zany le IA ampiasaiko amin'izao ary mino aho hoe afaka manolo olona nanarivo ihany koa. De ampiasainay koa ho an'ny ekipa ray manontolo rehefa misy olana ny ekipa de ampiasao ny IA zay no teneniko anazy. Aminay zany amin'izao ny olona rehetra manana IA afaka mampiasa ny IA daholo ao ampiasana ary za anisan'le hoe mino hoe tsy tokony rarana ny ampiasa ny IA fa tena tokony pousser ary izy forcer hoe ampiasao io IA io amiko eny tokoa mila tonga saina tsika ary mila manapa-kevitra teny zao de mila mianatra ny IA io de miala an'le miova paradigme zany araka ny tenen'ny Rajo teo. De en tout cas misaotra amin'ny Rajo mizara an'izay IA zay satria be ny gasy tsy mahafantatra an'io. Mitodika an'izay olona any alavitra zany mbola mpisalasala jereko le bokin'ny Rajo anankiray momba ny IA io fa tokony mokatra ny saitsika. Raha ohatra Rajo miverina départ à zéro, very daholo ny fananana Rajo ary indrindra koa hoe tsy tokony hanaraka an'ity lalana soranao ty. De mety ho inona ny zavatra ho ataonao? Isaona ny eritreretra an'izay hoe le zavatra nataoko rehetrarehetra amin'izay hoe raha afaka hovaina de hovaiko. De vao avy akany ianao nahavaly anazy. Valiny de tsy averiko ohatran'ny zavatra nisy hatramin'izay daholo ihany. Ny zavatra nandalovako tsirairay ny échec, ny réussite, ny rehetrarehetra. Zay foana no mahatonga ny fiainan'ny olona amin'ny fotoana anankiray. Ary ny fiainan'ny olona tsirairay de samy hafa daholo. Tsisy fiainan'olona mitovy zany, tsisy fiainan'olona mitovy tanteraka zany na olona niara-nitezaina izy namena ny zavatra mitovy hatramin'izay niainana ka hatramina fotoana anankiray de samy hafa foana ny fiainan'ireo olona ireo. Misy fiteny anankiray zay hoe aza misahira-tsaina amin'ny zavatra tsy afaka hovainao fa jereko ny zavatra afaka hovainao anananao fahefana ny manovana. De ny zavatra miainako hatram'izay tsy hovahovako mihitsy fa ny androany no ananako fahefana mianarana zay tsy mety. Ary n'inona nitranga hatram'izay zay le hoe la vie c'est pas un problème à résoudre, c'est une expérience de vie. Asaiko Rajo hanoratra fanontaniana anankiray, resaka fanontaniana anankiray ho an'ny vanintsika manaraka. Ny fanontaniana apetrako amin'ilay olona manaraka roviana izy ny vidéo book. Amin'ny tena fanontaniana inona ny tena anglisy izy hoe why, inona ny why anao, inona ny pourquoi, inona ny famaninana.
Afatra fara ho an'ny mpanaraka antsika Rajo. Ny afatra farany ny olona rehetrarehetra na fieristaona izy na fieristaona na aiza izy na aiza eto ambony tany dia afaka mahazo connaissance mitovy daholo amin'ny fotoana farak'izay aingana. Raha ohatra zao hoe te hianatra, te hahazo ny lesona momba ny médecine dia ao anatin'ny 10 minitra dia azo daholo ny lesona le nadika ny mpianatra ny hatramin'izao ary mena fa mety mbola misy mandika nandritra ny fito taona 8 taona. Dia izany hoe ny zava-dehibe sy ny fanangonana connaissance intsony fa ny fahaizana mampiasa azy. Ahoana ny ahafahako mampiasa ilay connaissance io ahatonga anahy ahatanteraka ahavita ny zavatra tiako atao. Indraindray mbola eo amin'ilay blocage psychologique indraindray koa tsika misy miteny hoe izany zavatra azo olo zany tsy important ny zavatra nijahiana satria taloha justement nandika lesona ela be marary ny tanana vizaka sy ny sisa sy ny sisa. Ho anahy manokana tsy izay ny important fa ilay hoe ahoana ny ahafahako mampiasa an'ilay connaissance disponible ho zavatra mivaingana, ho zavatra mifanaraka amin'izay tanjona tiako tratrarina. Androany dia misy ihany koa ny olona mieritreritra fa hoe tsy possible izany hoe olona iray afaka hanao zavatra vitan'olona be dia be fa ho an'izay efa nanandrana dia afaka mana-pirofo fa ho an'izay orinasa tsy vonona hiova na vondron'olona na dia orinasa ihany fa na ao anatin'izay fiarahamonina dia mety ho raisiny olon-tokana izy ao anatin'ny fotoana foana. Possible zany misy société ngezabe androany dia olona iray ny concurrent ao anatina société anankiray nefa ilay orinasa lehibe mety misy olona 100, 100 fa tsy haharesany olona iray io. Ny fehany dia ny zava-dehibe dia ny fahafahantsika mantsapa sy ny fahafahantsika miova. Ny fotoana sy ny volonté fahavononana no ilaina zao. Ny ambiny efa possible amin'ny rehetrarehetra fa azo ny rehetrarehetra atao ny mahazo azy sy ny mahafehy azy. Misy théorie izay love can do. Rehefa misy zavatra tianao dia vitanao. Dia anjarantsika no mijery hoe inona ny zavatra tiantsika atao dia manomboka izao dia azontsika atao daholo izany zavatra rehetrarehetra. Dia mamelona fisaorana ny Rajo nandalo teto amin'ny AOTRA. Ho anahy manokana dia hitako hoe tena ao anatin'ilay vanim-potoana tokony hivoatra farak'izay aingana mihitsy isika rehetra. Na eto Madagascar na any andafy na aiza na aiza misy antsika. Ary mino aho fa ny mpanaraka antsika dia hanomboka tonga saina amin'ny fampiasana an'io intelligence artificielle amin'ny fomba fiainany andavanandro na any amin'ny toeram-piasana tsirairay avy. Ho an'izay olona misalasala dia fotoana izao satria sao sanatria araka ny tenin'ny Rajo teo hoe taraiky indray Madagascar tsy hahatratra industrialisation dia ho antsika ho antiako hoe tsy hahatratra ny révolution momba ny intelligence artificielle. Tsy afaka mandalo intsony tsika fa efa eo izy io ary na tsika misadapta na tsika fieritra. Dia misaotra ny Rajo dia mandra-piaona indray eto amin'ny AOTRA. Misaotra anareo Manasa.